orinasa may iteny manjaka ilafy avaradrano teratany sonoroky ila niafoka namoiny ainy raha kolikoly azo mipaka enjehina sy tsaraina ny général Ravalomana Richard sy Ramonja Velo Valéry koy ny ACC raha mpirenena mitoy ny tolony mitaky ny andravana ireo androm-panjakana ny tanora fitony manaritra ny fiarabana tompoky lasy sy tompoky vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasana ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany taoriny nanoloran'ny fitondrana malagasy ny tondrozotra ny fanavozana ho an'ny SADC dia nandray tsirairay ireo antoko politika ny iraky ny SADC tamin'ity androany ity nambaran'izy ireo tao anatin'izany fa tsy mbola namaky ny antsipria ny voarakitra ho an'ny tondrozotra ny fanavozana izy ireo no mafisiny kosa nefa fatatitra natao ho an'ny malagasy iny natolotra azy ireo iny miany sy mijery ny fahatongavany eto ary tsy anery ny tokony ataon'ny malagasy raha ny fanazavana atrany ny samy malagasy ihany no mahita ny fomba hitantanana ny firenena raha ny fanamariana nataony teo anivo ny SADC tato-baovao ny ando miaratina eo amin'ny sary syndatsariny tahiriny aina Manohy manara-maso ny zava-misy eto Madagasikara hatramin'ny volana septambra 2022 lasa teo ny SADC amin'izao fotoana izao. Izy ireo izay efa namita iraky ny telo mietoana teto an-toerana. Nilaza ho tsy mbola nanam-potoana nandiniana amin'ny antsipiriany sy namakafakana ny votoaty ny tondrozotra ny fanavozana natolotry ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika ny Madagasikara azy ireo ny sabotsy lasa teo ny iraky ny SADC raha nambarany androany. Izy ireo izay mihevitra fa tatitra tokana ho an'ny vahoaka malasiny ka anjaran'ny malagasy no mandinika sy mamakafaka azy. In terms of the document that has been handed to us, we really have ny makasika ilay document zay voarainay tamin'Andriamatoa filohan'ny fanavaozana atreto aloha zany dia mbola tsy tena nanam-potoana izahay nandiniana namakafakana ny tena votoatiny ny document iny fa ny azonay ambara atreto aloha zany dia azo lazaina hoe document na tatitra ho an'ny vahoaka malagasy ilay izy anisan'ny iantoka ary hitondra ho akany amin'izay fikarakarana ny fikanondoram-pirenena zay iny document iny ka anjaran'ny vahoaka malagasy ihany koa no mijery mandinika mamakafaka ny votoatiny zany document izany and make it an effective document for the consultations that are supposed to start. Araka izany tsy manana fahafahana anery na ilaza izay tokony ataon'ny vahoaka malagasy ny SADC raha ny fanamafisana fa mijana ho mpanara-maso fotsiny ihany ary anjaran'ny malagasy no mahita izay anatsarana ny votoatiny fenkevitra io izay lalana makany amin'ny fitadiavana vahaolana maritra eto amin'ny firenena. This is primarily an initiative. Io document io dia azo lazaina fa tena document ho an'ny samy malagasy. Ny SADC dia tsy tonga iteny na ilaza na anery hoe izao ny tokony ataonareo na izao ny tokony ataonareo tonga fotsiny zahay manara-maso ny zava-misy miara-mandeha amin'ny fanjakana sy ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fitadiavana vahaolana maharitra amin'izao zava-misy eto Madagasikara izao fa anjaranareo samy vahoaka no mahita hoe izao ny tokony ataontsika hanatsarana an'izany document zany fa ny SADC akory sanatria tsy ho avy anery na anao sosikevitra na hoe ilaza hoe zao ny tokony ataonareo. In the manner that we can to get the people of Madagascar find a lasting solution to their challenges. Isan'ireo antoko politika noresiny SADC amin'ny iraka taony ny teo anivony antoko TIM androany. Nanamafy izy ireo fa manohana ny ezaka makany amin'ny fanavozana saingy manindro mafy kosa ny tokony sy ny fiara-midinika sy fankakevitry ny rehetra amin'ny fanatanterahana azy. Nanana sosikevitra tokony ampidirina ao anatin'ireo tondrozotra ny antoko Madagasikara raha ny fanamafisana. Antoko Madagasikara dia efa nanambara fa manohana foana ny ezaka makany fanavaozana fa naniry kosa ny antoko Madagasikara raha naniry hoe tokony hisy hatrany ny fiarahana mandinika na ny fandraisana anjarany rehetra tsy ny antoko Madagasikara rery fa ny mpisehatra ara-politika rehetra rehefa misy zavatra toy ireny fa efa ino moa namoahany teo amin'ny fiadidina ny fanavozana ny Repoblika azy amina endrika programme
tena metraka zany atoko tiako Madagasikara hoe manantena hoe eo amin'ny fanatanterahana azy izay tokony hanaraka dingana manaraka lojika dia tokony hisy hatrany ny fandraisana anjaran'ny mpisehatra ara-politika rehetrarehetra eto anivon'ny firenena. Zay le atao hoe inclusivité ao anatin'ny fampiarana an'ilay izy. Ny soso-kevitra avy aty amin'ny atokotiko Madagasikara zay no manina eritreretina hoe tokony ho nampidirina tao dia voatery ho alefanay amin'ny endrika annexe angamba ny lazako azy, endrika taratasy hafa soso-kevitra ny amin'ny hoe mba misy an'reto teboka reto avy aty aminay, tokony ho tanterahana, tokony atsofoka amin'ny fanatanterahana ny fandaharana asa io, zany hoe hanohana izahay fa misy soso-kevitra entinay. Zany le atao hoe soso-kevitra entina eritreretinay fa anatsara zavatra ary ny tombontsoan'ny firenena jerena ao anatin'ilay izy. Tsy nahafantatra ary tsy nahalala ny votoatiny sy ny atsipriany io antota-kevitra io ny antoko-timo ary tsy nandray anjara tamin'ny famolavolana na fankatoavan'izany fa tamin'ny 20 febroary vao nahita izany toy ny rehetra. No mafisiny sekretera jeneraly faharoany antoko sy amin'ny mahasolo mavambahoaka azy fa tsy nandalo teo ny anivon'ny androm-panjakana mpanao lalàna ihany koa izany. Toy ny sokajin'olona na ataoko hoe antoko politika na mpisehatra eo amin'ny fiainam-pirenena rehetra, ny antoko-tiako Madagasikara dia tsy nahita ny antoto taratasy io mihitsy ny alohan'ny 20 febroary izay namoahana azy tamin'ny fomba ofisialy. Eny fa na izahay ara zay eo mahampikambana anay sy tokony andraikitra eo anivon'ny antoko Madagasikara fa eo mahasolo-mavambahoaka anay koa. Zany hoe na teny anivon'ny androm-panjakana misy anay azy tsy nafantatra ny elo ihany koa fa dia taoriana namoahana azy tamin'ny fomba ofisialy, natolotra ny iraky ny SADC no samy nafantatra ny votoatiny ny tsirairay ary samy mbola vao manomboka mandinika sy mijery ny tena fototra sy votoatiny eo anatiny eo amin'izao fotoana izao. Nanamafy ny fahavononany andray anjara mavitrika eo anatin'ireo tondrozotro io ny HVM hitondra fanatsarana ary manamafy ny tokony sy ny adihevitra matotra momba ny fifidianana izay amaranana ny zavamisy ankehitriny. Ao anatin'ny daholo amin'izao fotoana izao reo ataoko hoe valiteny tamin'ireny hoe ahoana zany ny fikarakarana fifidianana. Napetrany ery ambony ery aloha ny hoe ny souveraineté nationalitsika. Aminay ny souveraineté dia efa midika n'ilay hoe fampandraisana anjara ny rehetrarehetra ny malagasy. Mialatsiny amin'izay vazaha aloha fa ny malagasy io. Faharoan'izay dia fanamafisana ny hoe fifidianana no amaranana an'izao fotoana valinandro iainantsika izao. Napetrany le valim-potoana hoe roa taona nanaovana an'io, reto no izy zao ny fomba natanterahana azy ary anatin'ny fanjakana tandalana sy ny fitantanana mahomby bonne gouvernance. Zay ny takitsika. Taoriany zavaniseho teto amin'ny firenena dia tonga eto Madagasikara indray ny solotena eo anivon'ny SADC. Namovaravarana ho an'ny antoko politika ny SADC androany ka nandray azy ireo iaino sy hitondra ny heviny manoloana ny raharam-pirenena. Fa vaovao mahakasika ny raharaha jeneraly Ravalomanana Richard sy ny ministra iray teo aloha dia namoaka fanapahana ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana androany fahatelo ny volana marsa, milaza fa azo tsaraina eo anivon'ny pakana ny pôle anticorruption ny olom-panjakana anankiroa teo aloha dia ny jeneraly Ravalomanana Richard filohan'ny antenimiran-dolona teo aloha sy Andriamatoa Ramonjavelo Valéry ministry ny fitaterana sy famantarana ny toetrandro teo aloha. Izany fanapahana izany dia noraisy ny HCC taorian'ny fampidiran'ny paka ny fitoriana analana tsy fanarahana lalam-pandrenana amin'ny paikady-pitsarana momba ireo olona roa ireo na ny requête en exception de constitutionnalité izany. Raha ny andiny ny fahatelo amby telopolo amby zato ao anatin'ny lalam-pandrenana mantso no jerena dia milaza fa ny olom-panjakana filohana androm-panjakana na mpikambana ao amin'ny gouvernement dia eo anivon'ny haute cour de justice na ny HCJ no azo itoriana azy amin'ny fikandikan-dalàna mety ho nataony. Nanazava ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana atao anatin'ireo fanapahana roa navoaka ny androany fa azo raisina tsara ny fitorian'ny paka ary azo tsaraina tsara eny anivon'ny paka na Ravalomanana Richard na Ramonjavelo Valéry. Nahitsy ny HCC nanazava fa ny andiny ny fahatelo amby telopolo amby zato amin'ny lalam-pandrenana dia mahasahana ireo eloka rehetra natao nandritra ny fisahana n'ilay olom-panjakana ny andraikiny izay voalazany lalàna ara-dalàna
ka antony hitsarana azy manoloana ny haute cour de justice dia ireo eloka mifamatotra amin'ny asany maha olom-panjakana azy. Nanamarina kosa nefa ny HCC ao anatin'izany fanapahana roa izany fa raha eloka tsy mifandray amin'ny asa tanterainy voalazany lalàna no nataon'ilay olom-panjakana dia tsy tafiditra ao anatin'io andin'io. Noho izany koa satria eloka voafaritra ho kolikoly sy mitovitovy amin'izany no anenjehan'ny paka ireo olom-panjakana teo aloha ireo dia azo enjena sy tsaraina tsara eo anivo ny paka izy ireo. Mamaritra ny HCC fa raha kolikoly sy mitovy amin'izany no eloka anenjena ilay olom-panjakana dia iverina ho fanaparam-pahefana izany satria efa mihoatra ny asany voalazany lalàna ara-dalàna. No mariny fa ny andininy fa 330 ao amin'ny lalam-pandrenana dia natao ampivohitra ny tantandalàna sy ny fisaram-pahefana. Tsaivina fa samy voatontonona tamin'ny raha samihafa ny anarany generaly Ravalomana Richard sy Ramonjavelo Valérie. Ho an'ity farany isan'ny voalaza tamin'ny reny raha boinina 777 ireny. Fa vaovao makasika ny raharam-pirenena kosa indray tsy mizotra makany amin'ny fitakiana teny Ankanja ny fitondrana ny raharam-pirenena amin'izao fotoana hoy ireo tanora ny ray anjara tamin'ny atolona. Mahazo vahana ireo ekipa ny fitondrana teo aloha ka miverina tsikelikely ny fomba ratsy ny mpitondra teo aloha. Takin'ireo tanora arak'izany ny andravana farak'izay aingana ireo androm-panjakana mbola mijoro sy ny fampandraisana anjara ireo tanora amin'ny fandrafetana ny tondrozotra hitantanana ny firenena. Narcisse Karazafy sy Mathieu Prince no mitatitra ny antsipriam-baovao. Manomboka ambirioka ary mizotra makany amin'ny lalana tsiziny fanavaozana ny Republikan'i Madagasikara hoy ireo tanora antolona manjavozavo tanteraka hoy izy ireo ny fanavaozana tia napetraka eto amin'ny firenena mitady verina sady ny fomba fanaon'ny fitondrana teo aloha hoy ihany ireto tanora izay nanipika fanahilika ireo mpanao politika tanteraka ireo tanora ary mbola manao adisisika hidirana andapy ireo olon'ny fitondrana teo aloha izay efa nanimba sy namotika ny firenena ary isan'ny tolomana efa bolana lazay. Laza hoe tsy resaka toerana aloha ny zava-dehibe aminay fa le tena fanovana ary ny tena takinay dia hoe ahoana ny fanomezan-danja ny tanora amin'ny fandraisana andraikitra satria maro ny zavatra misy ao izay tsy hitanay ny fisehoany tsy fantatray hoe avaiza ohatra nanaovana azy fa tsy tafiditra ao anatin'le fandraisana andraikitra amin'ny fanavaozana ny tanora ankehitriny. Ny herin'ny Gen Z ve no tokony ho resahana sa ny herin'ny vahoaka malagasy satria raha ny tolona izahay tsy hoe izahay Gen Z ireo ihany no ny tolona fa nisy mpitolona hafa any firisan-jato amin'ny mpitolona moa no tafiditra ao amin'ny fitondrana dia laza ventsika fa lefy ny herin'ny Gen Z raha mipetraka le fitakiana. Manomboka mivoana amin'ny foto-kevitra nentina teny Ankanja ny mpitondra ankehitriny ho ny fanamafisana fanovana tanteraka na changement radical du système no nikendrena kanefa lasa mivadika refondation fa tsy refondation ny zava-misy hoy ny fanazavana ny valopolo isanjato ny mpiaradia tamin'ny fitondrana teo aloha no niofo mpiaradia amin'ny fitondrana mijoro ankehitriny ary ireo no mamerina ny zavatra tsy nety efa nataony teo aloha tsy ekena velively ny fanovana ny tolona ho lasa fanadiovana olomeloka sy nangalatra teto amin'ny firenena. Le changement radical du système kanefanya izahay tanora ndray zao no intimidé na menacé na satria ireo mpanao politika no mahazo bana amin'ny izy normalement zareo tsy tia hanovana système izay mitady ny fanovana système misy blocage ao zany zay le mampatonga ny hoe izy reto miteny reto izy reto makary reto izy zao ampiasaina le tanora samy misy mampiasa tanoa mba ahafahana amin'ny neutraliser ny herinay teny akiana zany hoe amin'ny alalan'ny mpitolona rehetrarehetra zay changement te hanova zay te hanovan'le problème misy zay dia zareo mbloqué le fanovana dia tsika rehetrarehetra amilalaoan'le jeune hoe enony zay mody sy enony zay intimideny zay dia tsy misy de changement na système zay le hijoroana eto fa tsy resaka place satria ny zavatra iadivanay dia hoan'le ny iadivanay teny Ankanja ihany. Ny tena nangatana tamin'ny tolona voalohany aloha jirosorano sosialim-bahoaka zany zany hoe zay maharany amin'ny vahoaka no nangatany voalohany dia mitoy le izy changement ny système na hoe ny fanovana rafitra dia tao anatin'izay koa ny fanovana rafitra ny fampianarana dia tao anatin'izay azafady indrindra ny resaka kolikoly fialana amin'ny kolikoly izay mbola misy amin'izao zay mbola misy ary mbola isy zay anisa mbola iadivanay eto amin'ity hitsangananay eto
arak'izany takiny ireo tanora nytolona ny fampidirana ny tanora amin'ny fanoratana ny tondrozotra ny tetezamita ahafahana manaramaso ny mety foarapefy ary ny famoahana faran'izay aingana ny valin'ireo audit nataony cour des comptes teny anivon'ny ministera tsirairay avy takina ihany koa ny mikasika ny fifandraisan'ny filohampanjakana ankehitriny amin'ireo vondrona mpandrarakarana izay miamahazo vahana sy avaram-patana ankehitriny teny hoe miala ny forongony ny zavatra tazana amin'izao dia ny récupération an'ilay forongony ho atao base politique angambany satria izay ny tazana eny dia mandeha foana le refusation ary mbola be da be noranja eny amin'ny sehatra maro sehatra nandraikitra maro eto amin'ny firenena manomboka any fokotany ka hatrany ambony any mbola be da be ny orange zany dikan'izay zany mbola tsy tapitra ny tolona satria mbola ao le forongony angatan'ireo tanora ny andravahana faran'izay aingana ireo andrim-panjakana sadasada izay sokajian'izy ireo farasisany fitondrana teo aloha dia ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ny voamera-pirenena maleo tena misana ny fifidianana ary ny antenimera amin'ny pirenena isan'ny zavatra ny takina teny akianja ny fanovana fomba mampanao ara-politika anisan'izany zany ny accord politika izay ataon'ny mpanao politika sy any ambadika any izay miatraika amin'ny vatana amin'ny fiainam-pirenena ary lasa mitsinjo ny tombontsoa manokana ana olombitsy sy atra anankiroa ihany ny afahana mitolona na eny akianja ny eo andatabatra boribory amin'ny fanampahana miantso ny filoham-perinasa mba handray andraikitra faran'izay aingana manoloana ireo fangatahana sy fitakian'ireo ny tanora tsy fanoloana olona no ilaina fa fanovana ny rafitra mba hiova araka ny fitakiana tamin'ny tolona nataon'ny malagasy nanomboka tamin'ny taona 2720 ka hatramin'izao no mafisin'izy ireo famitontolona ary tsy janony zany raha tsy afaka tanteraka ny geja sy ireo mpanao politika mpamotika ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy fa makasika indrindra izay fiainam-pirenena izay dia eo andalam-panatanterana ireo fandarana sa fanavozana napetraka ny fitondrana ankehitriny ka antenainy vahoaka ny hitondra fiovana mivaingana eo amin'ny fiainam-pirenena izany na dia miamafy azy ny fanakianana mahazo ireo mpitondra ankehitriny ho hitakisa raha miaranjato tsy tokony tonga amin'ny fanalambaraka sy fanaratsiana manokana kosa nefa ny adihevitra politika indrindra eny anivony tambajotra serasera hoy pasteur Edouard Tsarame izay miantso ny fanjakana andray fepetra entitra manoloana ny fioaram-pefy mba tsy ampisarabazana ny malagasy raha ny fanadiadina izay nataony Narcisse Karazafy eo amin'ny sarsindratsarin'ny Mathieu Prince efa mipetraka ankehitriny ireo fandaran'asa lehibe momba ny fanavaozana eto amin'ny firenena ary samy andrandra vokatra mivaingana amin'izany ny vahoaka malagasy ekena fa mbola misy ny tsy fahatomombanana amin'ny lafiny sasany saingy ao anatin'ny dingana fanatanterahana ny fitondrana amin'izao fotoan'izao ary maro ireo miandry ny fiatraika ny fampandrosoana entin'ireo fanavaozana ho hitakisa raha miaranjato mpandinika raharahan'ny-pirenena misy ny ezaka nataon'ny fitondrana fanavaozana indrindra mikasika ireo olana fototra no takin'ny vahoaka teny akiantsa anisan'izany ny fanatsarana rafitra ara-pitantanana ny ady amin'ny kolikoly ary ny fanamafisana ny fototra vidrasa ho an'ny fampandrosoana maharitra kanefa mibetsaka ny fanakianana sy ny fanaratsiana mahazo ny filohan'ny fanavaozana tatoato hoy ny fanamafisana raha ny jiran'le izy dia le programme anazy io dia hita fa mipetrapetraka tokoa ao anatin'ny rotaona moa izy io 2026 2027 raha fijeriko anazy tafiditra daholo ny programme tokony mila mihitsy ny fanavozana eto amin'ny firenena itsika moa zany dia sady samy manantena an'izay fanavozana izay daholo mety misy ny to anatin'ny jefabola an'izay mety misy ny tsy ampy ary misy koa nefa nita hoe nahafa-po fa mbola ao anaty moa zany tsika dia samy manantena an'izay fa tsika aloha zany zao efa hita fa miroso foana ny fanavozana io moa zany mivoaka ny programme anasa ny fanavozana mino fa na isy voy mafy dia mafy ary ny fanaratsiana mba itsika rehetra kosa samy mahita an'le ezaka ankoatra izay no mafisiny mpanao politika manohana ny fitondrana fanavaozana fa tsy azo ekena ny fioaram-pefy amin'ny fanakianana sy ny fanaratsiana ny filoham-panjakana izay mitondra ny firenena amin'izao fotoan'izao raha ny fisehon'ireo fanaratsiana mantsy hoy pasteur Edouard Tsarame dia ireo sisasisa ny firongony mpitondra teo aloha no manao azy ireny
ary resaka politika tanteraka no anton'izany satria izy ireo dia mbola tsy maty voalavo kibo atao ariny ny fiongana ny filohany manoloana izany miantso ny fitondrana indray fepetra entitra manoloana ny fioara-pe fiainanivon'ny tambazotra an-tserasera amin'izao fotoana satria manivaiva ny mahaolona tanteraka izy ireny. Hitatsika fa ny filoha teo aloha Andrinirina Rajoelina tao anaty rova efa namoaka zany fomba fiteny ohatran'izany hoe nareo rehetra manohatra anazy ireo dia lazainy fa hoe mivovo ary tsy ndray mandeha izy no namoaka fiteny ohatran'izany dia la tanontoliarako izy mbola namerina n'izany zavatra ohatran'izany ankehitriny anefa miala ny filoha teo aloha zay manana spécialité na manana fahaizana na manana traikefa amin'ny fanalikana olona ohatran'izany dia mbola eo anefa ny firongony izy no niala fa le firongony mbola eo sosikevitra mba tsy ampifandonany samy malagasy sosikevitra mba tsy amfamotika ny samby prétendazana no isotomanay nisan'ny mpitondra fanjakana ankehitriny tompoko aza sina ena maso fa na iza firongo na iza firongo esorita. Amin'ny ankapobeny maro ny ezaka vita saingy mila fotoana ny fanavaozana ary mila masamanala ireo aidrady sy ny fitondrana ho ihany ny fanazavana zava-dehibe ny faharetana sy ny fanaraha-maso akaiky ny asan'ny fitondrana amba azahoana antoka fa tena mitondra vokatra mahasoa sy maharitra ho an'ny firenena izao fanavaozana izao. Fa ho toy ny fiaraha-miasa efa nisy teo amin'ny ministeran'ny fitsarana sy ny organisation internationale de la francophonie na ny OIF dia nanao fitsidiana ara-pompanajana ny mpitahiry ny fitomboka ansepanjakana ministry ny fitsarana faniriso Ernef tao amin'ny ministeran'ny fitsarana androany fatelo ny volana marsa 2024 i Etienne Laurenti solitena ny OIF ho an'ny ranomasimbe indiana ny fantoka tamin'ny fanoanana ny dingany fanavozana miainga eny fotony sy ny fanatsarana ny rafitra ara-pifidianana eto Madagasikara ny dinika teo amin'ny rotonto anisan'ny lahara-pahamehana no dinina ny fanamafisana ny mangarahara ny famindrayana ary ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny fizotry ny fifidianana no resana ihany koa ny mety ho fanoanana ara-teknika avy amin'ny OIF sy ny fampizarana traikefa mba hanatsarana trantry ny rafitra sy ny fomba fanao araka ny fenitra iraisam-pirenena. Manaprofo ity fionana ity fa mitoy sy miamafy ny fiaraha-miasa eo amin'ny ministeran'ny fitsarana sy ny OIF ho fanoanana ny fanavaozana sy ny fanatsarana ny tontolo ny fitsarana sy ny fifidianana eto amintsika. Vavao ny trangam-piarahamonina kosa indray lehilahy teratany Sonoro no namoy ny ainy nandritra ny firehetan'ny orinasa mpanamboatra kapa teny amin'ny faritra Somako ankadikely lafy omaly arivo. Levona tanteraka tao anatin'ny afo ihany koa ny fitaovana sy ny entana efa vita tao amin'ilay ozinina raha ny fampitam-baovao. Tsy mbola voafaritra mazava atreto ny antony nahatonga ny firehetana ary efa eo ampanaovana fanadiadina momba izany ny manampahefana. Tato baovao ny Ando Miaratina Sarsindratsary ny tahiriny ainy. Tokony tamin'ny fitora latsaka faefana no nitrangan'ny firetana atao amin'ny angara lehibe iray ana orinasa sinoa mpanao kapa ety Manjaka ilafy anaty ny faritra Somako. Tsy niasa ny mpiasa atao an-toerana omaly alatsinainy ka ireo mpiambina hiditra alina no nahita ny firetana saingy tsy nafantatra ny tena fiaviany loza. Raha ny fanazavana no idin'ireo sinoa misa roa tompony orinasa tavela tao avy any anatin'ny trano tamin'ny fotoana nitrangan'ny firetana. Tsy voasokatra ireo olona avy ety avelany zany ka tavela tao ireo olona roa. Zay zany io vohitsy asa alina zay le niasa zorony tena nahita anazy te. Dia tonga te moa zay efa nirehatra be tena mirezaka namoa an'le vavahady teto zay fa tsy mivaha mihitsy le trano teo. Nisy olona tao. Mbola nisy olona niasa? Ny mpiasa tsisy fa ny tompon'le anana tao. Mipoapoaka satria fengo gazy eo dia ny kapa moa mora mirehatra be dia zay nampilelalela be an'le hafa. Tamin'ny 7:20 minitra no tonga tena an-toerana ny mpamonjy voina avy ao Analamahintsy. Nanampy azy ireo ihany koa ny avy ety Tsaralalàna izay tonga tena an-toerana tamin'ny 7 sy sasany tanoany.
ankoatra ny fitohana ny fifamoivoizana sarotra ny fifehezana ny afo raha ny fanazavany mpamonjy voina izay naharitra ora ray teo eo tsy afitra tao anatin'izany ireo teratany sonoroa izay lasa lavenona tsy nisy namantarana azy intsony tatsika amin'izany ngamba fa kapa fingotra kapa kaotso zany enjana be zany ao anatina firehetana nanano sarotra ny famonoana afo satria setroka n'ilay fingotra ny tao natao avy hatrany moa fikarohana n'ilay olona natao ihany koa tao anatin'izay paralelan'izay ny famonoana ny afo voafe ny afo adiny ray taty aoriny hita moa zany ny olona anankiroa zay tavela tao zay indrisy ary mampalahelo ary mitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviam-ben'ny sinoa zay moniny eto Madagasikara satria dia teratany sinoa izy ireo misy anankiroa izay efa tena azo lazaina hoe carbonisé tanteraka tao anatin'izay famonjena izay ary tsy fantatra intsony zany tsy misy famantarana intsony fa zareo tompony sy zareo avy ao amin'ny havany fianakaviam-ben'ny sinoa zay tatoerana moa zany no ny fampirarata amin'izay aterana ny any mpahandro sakafo ny ireo sinoa ireo nareny vaovao fa may ny orinasa iasany ora vitsy taorian'ny alany tao an-toerana izy izay mbola nahavita nahandro ny sakafo ny ireo sinoa mialon'ny alany saingy tsy nahatsikaritra zavatra fa mety nitarika ny firetana tao an-toerana zany mahandro sakafon'ireo ao dia mbola nilozako tao izy rola zany nody daga amin'izay ao any an-trano hoe misy an'izao sy izao ny aty ohatran'izay le fandehana fa za tsy nahita ny zavanitranga mihitsy hoe nahoana ny fandehany tato na nahoana fa efa any an-trano ary no antso hoe may hony zany ny ato amin'ny fiasatsy le ranga anankiray iny fotsiny amin'ny hoe marary hony izy dia tsy afaka ny sakafo androany fa le patron ihany no ny sakafo dia rehefa za mody iny izy mipetraka eo amin'ny seza dia le anankiray mipetraka eo amin'ny fakaisan'le latabatra fihinanan'ireo sakafo ohatran'izay tratra tao draiky izy roa ny lozako tao zany dia ody zany hoe zany izy roa kilazain'le sécurité iny teo fa hoe minidy avy ao anatin'le varavarana zany hoe zany tratra tao izy anankiroa izy roa zany ny tao dia tsy azoko mihitsy ny hoe inona zany no ahafantaraka azy hoe ohatrany ahoana hoe taiza zany nanomborony hafa ohatrany ahoana inona namahay an'le izy tsy azoko onona mihitsy ny tao araka izany tsy mbola voafaritra mazavatra eto no nitarika ny firetana ka namizana ainolona roa ity misokatra ny fanadiadiana izay ivaly tsy hoe ho ny fanazavana antony poiran'ny hafa aloha zany hatreto dia mbola tsy fantatra tonga tao an-toerana ihany koa ny rahalavy ao amin'ny brigade criminelle avy ny polisy nationale efa napetraka tanteraka amin'izareo ny enquête mahakasika ny zavatra izay dia mino fa mivaliny tsika na androany na rahampitso mahakasika ny hoe inona ny antony tena nipoiran'ny hafa fa izahay tato amin'ny mpamonjy ihany koa dia mbola tsy afaka manome aloha zany hatreto hoe inona marina ny nipoirana ao ny milaza fa mety akasopara ao ny milaza fa mety court circuit ao ny milaza fa misy botaina gazy hitanay koa tao botaina gazy anankiroa zay misy fipoahana dia hatreto aloha zany mbola tsy afaka manamarina zay zavatra anankitelo ny singaniko izay fa aleo ny fanadiadiana no hanamarina antsika ankoatra ny ainana foy may avokoa ireo fitaovana sy ny entana efa vita atao amin'ity orinasa mpanamboatra kapa ity zany amin'iny fa toy ny raharambo malaza kosa indray dia miaratsy ny fahasalaman'ny fitahina amin'izao fotoana izao andro maromaro taoriny nidirany hôpitaly tsy maintsy alefa aingana any ivelany fitahina raha ny fahitan'ny ray aman-dreny sy ny mpitsabo mba ahatsara ny fahasalamany misy nofo maniry ao amin'ny lalandrivotry fitahina ka miteraka fahasemporana raha ny valiny scanera izay natao azy omaly izany malona izany dia miantso vonjy sy tolotanana amin'ny mpitondra fanjakana mahefa ny reniny fitahina anaovana evasanina azy any amin'ny firenena iverina fa sitrana azy tanteraka tato bavao ny ando miaratina sarotsindratsara ny tahiriny aina atrany lasa misy nofo maniry ao anatin'ny lalandrivotra ny fitahina amin'izao fotoana izao ary voarakitra ny nofo ny polisy-sanjato raha nivaly ny scanner natao azy omaly miaratsy ny fahasalamany satria miverina sempotra fitahina amin'izao taoriany andro maromaro nidirany teny amin'ny hôpitaly
tsy maintsy erisona raka izany fandidina ny fitahina saingy nilaza ho tsy manana antoka ny mpitsabony amin'ny andavorarin'izany valin'ny scanner lasa misy nofo maniry ao anatiny ao 61% dia niteniny docteur hoe raha didino dia tsy migarantie izay eo velona izy zany tanatiny amin'ny lalandrivotra zany dia le hoe ampifanohizana le izy ampifanohizana zany satria 40% sisany ana chromosome 80% dia efa sepotra be tsy avitra tsony fitahina satria ny heriny efa kely dia tsy afaka atao didina tsony angamba lasa mereraka izy zany dia tsisy raha vao manao ohatrany hoe mandeha kelikely izy dia efa sepotra izy dia lasa na miteny elabe dia sepotra koa izy na mine dia sepotra izy tsy voatsabo itontoerana intsony ny fitahina ka tsy maintsy alefaingana mitsabo tena ny ivelany milaza ho tsy ampy fitaovana ahafahana manao ny fandidina ny mpitsabo itontoerana na manana ny fahaiza-manao azy raha nambara ny mama ny fitahina ihany mipetraka ihany koa ny tahotra ho an'ny fianakaviana manoloana ny zava-nisy niatra tamin'ireo tanora matiny ity fanampoizinana teny ambohy malaza ity izay efa sitrana kanefa maty tampoka indray ka antony tetiavan'izy ireo ny andefasana ny fitahina hitsabo-tena ny ivelany ray aman-dreny aloha sy izy manokana miteny hoe tsy vita eto io sady ny docteur koa miteny hoe tsisy fitaovana momba ny anaovana n'le opération zany eto araka ny vizitiny nataondry zareo androany tsisy fa mahay zareo fa le fitaovana no tsy ampy eto amintsika fitaovana zany no tsy ampy fa zay tsy misisika mihitsy ny hoe ana fa na dia zany ary zay matahotra satria ohatra ny kahany Jessica de Bova dia aleonay efa sanina ny angatahanay ny président moa zany fahitranana feno tanteraka ho an'ny fitahina ahafahany manohy sy manatanteraka ny nofinofony no fanerin'ny reniny izay manando tena mitaiza azy ka naovany antso vonjy amin'ny mpitondra mahefa ny andefasana azy any amin'ny firenena heverina fa hasitrana azy tanteraka tena mangataka mihitsy izy tompoko hoe tena any amin'ny firenena izay mety hoe tsy fantatry na Maurice na La Réunion zany moa tsy mahomba izay fa nangatanay sa mba tsy verimbena satria zay tsy nanapo hoe hiditra hôpitaly aty tsony efa hoe sitra ny fitahina izy rehefa na projet kely ohatra satria efa tsy navita asa tsony izy hatramin'ny voan'le fanampozinana iny tsy afaka miasa tsony izy fa sommaire izy dia mba misy projet kely ataony sao tapaka indray zany le projet fa dia le zanako nefa ao anatin'ny fahatanorana mbola tsy manambady miteraka dia voan'ny ketraketraka ny olona voan'ny zavatra rehetrarehetra miantoka sy mandray antanana manontolo ny fitsaboana ny fitahina eto antoerana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao raha ny fanamafisana antso vonjy kosa no angatany fianakaviana ny andraisan'ny mpitondra ny tanana ny fandefasana azy sy ny fitsaboana azy any ivelany vaovao eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka kosa indray fanairana ny mpitondra fanjakana andray fanapahan-kevitra aingana manoloana ny fisin'ireo olony mpitondra teo aloha izay manatanteraka baiko tsy araky ny tokony ho izy ka anapotena ny mpiasan'ny fahasalamana no antony anapahany triady syndikaly fanapahan-kevitra ho an'ny omaly namantsika ny bureau ny secrétaire général eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka efa sangy mihoatra ny loha ny mbola fitazomana azy amin'ny toerana io ka lasa sakana ho an'ny fanavozana tiana apetraka indrindra anao sorona ny departemanta iray mantolo hoy ny fanazavana manome 27 ora ny syndicat ka tsy maintsy andray fanapahan-kevitra entitra sy mafimafy kokoa raha mbola mijirijiry ireo mpitantana izay tsy mahomby tato baovao ny ando miaratiana sarysindratsariny tahiriny ainy tompondaka tamin'ny famotehana ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny sekretera jeneraly tamin'ny fitantanana teo aloha nanjaka ny raha matahora sy ny fandraisana fanapahan-kevitra amotehana ny mpiara-miasa toy ny famoronana dossier ho an'ireo izay tsy mitovy hevitra sy ny famondra-toerana tsy ara-dalàna ary ny tsy fisitrahan'ny mpiasa ny zony amin'ny fanapahana karama niova ny fitondrana kanefa tsy niala niaraka tamin'ireo forongony raha ny lojika hoy ny sandikany tiriady androany efa nisy ny fitakiana fanesorana azy ireo tamin'ny toerany saingy tsy nisy resaka efa bolana nijoroana izao fitondrana izao izay adikan'izy ireo ho efa sangy mihoatra ny loha dia rehefa niova ny fitondrana raha ny tena rariny ary tena raha ny tokony ho izy ny lozika dia tokony miala daholy izay nyray petrapetra tamin'ny
professeur Azely ministre ny fahasalamana teo aloha sy ramatoa membre cabinet nefa efa bolana aty aorina dia mbola ireo olona zay nandray anjara tamin'ny nandray an'izay acte administratif zay tsy mifanaraka amin'ny rariny sy ny hitsiny tsy mifanaraka lalàna zay mbola eo foana dia zay na tonga zany ny eo anivony zay atao anatin'ny triade syndicale dia mahita hoe efa sangy mihoatra ny lohany kosa le zavatra misy tsy vita ny tafajanona fa mbola manao ny fomba ratsy fanao ny teo aloha ihany izy ireo raha ny fanamafisana ka manao sorona ny département iray manontolo ho ny fanazavana ireo olona reo zany zay misy voambolana moa ilazana azy hoe firongony tsy vitany hoe najanona eo fa ny sasany amin'izy ireo mbola midingin-drambo ihany koa hoe antsona tsy mandray telefona andefasana whatsapp tsy mamaly dia mbola mandefa mpitarika syndicat eny anivon'ny paka amin'ny resaka fanendrikendrehana mbola marobe ny fiaraha-miasa eo anivon'ny ministère amin'ny fahasalamana entre ireo vao nitendrena tamin'ny fitantanana ny repoblika fanavaozana sy ry zareo efa tao taloha tsy mirindra dia lasa sorona zany le département ray manontolo satria tsy mifanara-kevitra zareo tsy mitovy tadidokanga ny sasany mitarika miakavanana ny sasany mitarika miakavy ny sasany midonga zay zany zavatra tsy mety eo anatin'le izy ny sasany amin'izy ireo efa zara raha miditra bureau satria efa miandry sarahana fotsiny efa nisy fifampiresahana sy fitakiana maro natao asaingy tsy nisy fanapaha-kevitra noraisina hatramin'izao natao anarana ny mpitondra fotsiny sy anehoana amin'izy ireo ny marary ny mpiasa ny famatsiana ny bureau ny sekretera général omaly ho ny fanazavana saingy tsy maintsy roso amin'ny dingana mafimafy ny triade syndicale atao anatin'ny 27 ora raha tsy mivaly ny fitakiana hatrangy izay mety afara amin'ny fitokonana tsy andray asa ny fifampiresahana efa nisy foana dia tsisy vokany efa nisy fotoana izay triade syndicale deux fois miresaka tamin'ny mpanao gazety manome une semaine ny fitondram-panjakana mba anala an'ireo olona ireo dia mandraky tiany androany tsisy fanapaha-kevitra raisiny dia nofiantsihany iny ny bureau dia manome 48 heures ny fitondram-panjakana raha ohatra ka mbola tsy misy fanapaha-kevitra raisiny dia ho hitantsika eo fa hiamafy ny zavatra fanapaha-kevitra izay raisiny triade syndicale tsy eto an-tananarivo ihany afa mbola misy ireo forongony mpitondra teo aloha manatanteraka baiko tsy araka ny tokony ho izy any amin'ny faritra maro ka tokony andraisana fepetra mitovy ho ny fanamafisana fa velotaraina manoloana ny fanotofana ny tany ny etsilaniera nandritra ny fitondrona teo aloha ireo tantsasy ireo mponina eny antoerana amin'izao fotoana izao mezaka mifanatona amin'ny fitondrana fanavozana izy ireo raha ny fanazavana mba amahana ny olana misy eny antoerana indrindra ny mba amerenana ny tany izy ireo nisy moa ny fambolekazo no tanteraina tamin'ny lalana manamorona ny laniera iny anamafisana orona ny nofitany raha ny fanazavana nataon'izy ireo tato bavao ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sarisindra tsara ny Mathieu Prince efa nampanantena ny amerina amin'ny tantsaha ny tany ny eto laniera ny ministera ny fanajariana ny tany raha ny fanazavana ireo tantsaha tompony tany amin'ireo velara-tany voatototra ety amin'ny faritra laniera araka ny fanazavana vonina ny fitondrana amin'izao fotoana anohana ireo tantsaha mba hahafahan'izy ireo mamerina amin'ny laon'ny tany sy manohy ny asa famokarana nambaran'ireo tantsaha fa tsy afaka novolena intsony ny tany atao ireny fanotofana ka mahatonga fahasahiranana teo amin'ny fiveloman'izy ireo raha tafaverina amin'ny tompony tany dia hanomboka avy hatrany ny fanajariana sy ny fambolena izay mety hahavelona indray ny tokantrano maro atao hoe projet présidentiel nefa kay sandoka le izy simba ny tatatra simba ny canal ny ministère fanajariana ny tany dia nilaza mihitsy hoe ho averina amin'ny tantsahany taniny avy eo koa mbola hokaroantsika sy ho azaitsika izay re olona rehetra région mpangala tany na lay sisiny digy ho fanamafisana lay valapari izay eritreretina hoe mamaritra ny secteur d'Ozty nisy ny didi-pitsarana mantsy izay niseho nivoaka tao anatin'ireny fotoana efa 10 taona zay fa miverina ho an'ny tantsaha
ny tany araka ny décret zay voalaza fa tsy nylevena tsy ny asorona dia zay ny fanateterahanay hoe reo le vahoaka reo mbola mena sy mivelo eto a misy eo koa izy amin'ny fisy iny fa mbola eto ihany zay ary tsy manana ninina ho resahana so ambolena tsony reo no ny tany voatototra fa anomboka najary zay amin'izay ty aniry eo na voankazo na saonjo zay voly mety amin'ity tany avoavy ty satria tsy azo asiana varotsony ty nambaran'ireo tantsaha sy tompon-dany fananeo ny fahavononana ihany koa ny faritra Analamanga anampy amin'ny famerenana sy ny fanarenana ny tany amin'ny alalan'ny fanohanana ara-teknika sy fanaraha-maso akaiky ny asa fanajariana raha tsy ahivina andro alina no nanaovana ny fanotofana tamin'ny tanin'ireo tantsaha nandritra ny fitondrana teo aloha izay nampitaraina ireo mponina tetỳ an-toerana androany nanatanteraka fambolekazo sy ty antoerana ireo tompony tany sy ny faritra Analamanga ka ny sisiny digy laniera amin'ny 10 kilometatra sy sasany no novolena azo amafiorina indray ny tany hoy ny fanazavana. Vao makasika ny viditsolika kosa indray ny 17 ny volana febroary 2024 lasa teo no tonga teto Madagasikara ny sambo tatitra solika ary andrasana tsy hoela ny fahatongava ny sambo manaraka araka ny nambara ny tale général ny office malgache des hydrocarbures na ny OMAS no mafisy ny famizotra araka ny tokony ho izy ny famatsina solika eto amintsika amin'izao fotoana izao ka tsy misy antony tokony ampitebiteby ny mpanjifa. Miantso rehetra ho toy ny araka izany ny OMS manoloana ireo vaovao miely momba ny mety fiakarany vidintsolika. Mikasika ny toedra ray iraisam-pirenena dia nambara fa tsy mandalo ao Detroit d'Ormuz ny fitaterana solika mankaty Madagasikara na dia eo aza ny olana ara-geopolitika manoloana ny fanapahan-kevitra ny raisy ny Iran. Ho an'i Madagasikara manokana dia manaraka hatrany ny mécanisme d'ajustement automatique des prix des carburants ny fantsina ny viditsolika. Araka ny fanazavana nomeny tale général ny OMS dia tsy ohatran'ny 200 ariary ny mety ho fiakarany viditsolika raha misy izany. No mariny ihany koa fa any amin'ny volana May any vao mety isy fiakarana ny viditsolika raha toka isy fidinany kosa izany amin'ity volana Marsa ity. Fa mezaka hatrany ny sekoly akama manome fanabeazana feno sy sahaza ho an'ireo olona manana olana amin'ny fandrenesana. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny antsoina hoe fanabeazana mampiaty ny sekoly ka miisa 170 ireo ankizy tsy manana olana amin'ny fandrenesana no miara-mianatra amin'ireo ankizy tsy mandre. Tanjona ny ananan'ireo ankizy marenina fahatokisantena mifanerasera amin'ireo ankizy mitovy amin'ny hoy ny fanazavany tompony andraikitra anivo ny sekoly akan'ny marenina etsy 7 hektara. Narcisy Karazafy sy Mathieu Princino mitatitra ny antsiprian'izay. Manodidina ny 570 ireo mpianatra raisin'ny akan'ny marenina eto 67 hektara akany 50 amin'ireo no manana olana amin'ny fandrenesana. Maro ireo ankizy mila fanohanana manokana indrindra amin'ny lafiny fanabeazana sy fandraisana anjara eo anivon'ny fiarahamonina. Araka ny fanazavan'ny tompony andraikitra eo anivon'ny sekoly somary sarotra ny miahy ireo ankizy manana olana amin'ny fandrenesana rehefa mivoaka ny tontolon'ny sekoly izy ireo ka miditra eny anivon'ny fiarahamonina. Manana ezaka araka izany ny akama amin'ny fampiofanana ireo ray aman-dreny hainy tenin'ny tanana mba ahafahana izy ireo mifandray tsara amin'ny zanany. Ireo ray aman-dreny voahofana indray no mampita izany amin'ny mpiara-monina sy ny fianakaviana ho fanalefahana nelanelana eo amin'ny serasera. Tena manana anjara toerana lehibe amin'ny fibeazan'ny tsirairay mihitsy ny fandrenesana dia eto izao amakan'ny marenina azy dia anisan'ny vahaolana hoentin'ny akanjo zany zay hoe mba azo fanabeazana ihany koa ny ankizy na dia tsy manana ilay taovam-pandrenesana ary dia ampiasaina ihany ny fifandraisana amin'ny alalan'ny tenin'ny tanana ahafahan'izy ireo mandray fanabeazana sahaza azy. Fanirina ho ny tompony andraikitra ny ampidirana ny tenin'ny tanana ho voarakitra ao anatin'ny lalam-pandrenana mba hanomezana lanja ara-dalàna sy ara-tsosialy azy ary hanamora ny fampidirana tanteraka ireo olona marenina eo amin'ny sehatra rehetra. Sekoly mampianty na inclusif ny akama izany hoe mandray ireo ankizy manana fahasembanana sy ireo tsy manana fahasembanana miaraka mianatra. Tsy mifanavaka ny ankizy samy ankizy fa ny olon-dehibe no matetika mahatongvana ny fanavakavahana sy ny fanilikiliana. Malona izany manao antsoavo amin'ny fiarahamonina mba hanova ny fomba fijery sy hanaja ny zon'ny ankizy rehetra. Ny voalohany aloha zany fepetra raisinay hoe ny ray aman-dreny tsy maintsy mianatra an'ilay tenin'ny tanana daholo dia renydray avy eo lasa mahay koa ilay mpiraitapo
dia mahay le fiarahamonina dia mitatra tsikelikely zany le izy zay raha teo koa moa zany mampianatra ny olon-drehetra zay te hianatra teny tanana eto aminay dia zany hoe zay zany ny tananay hoe mety amahana ny olana ny fanavahana na ny fanilikiliana any anaty fiarahamonina any mba mahay teny tanana kely daholo ny tsirairay. Avy amin'ny fiarahamonina makany an-dakilasy ny fiarovana ny fandrenesan'ny ankizy io no lohahevitra entina manamarika ny andro maneran-tany ho an'ny fandrenesana androany 3 martsa tanjona amin'izany ny isorohana ny fahasembanana amin'ny fandrenesana satria misy amin'izy ireo ny vokatry ny aretina nefa misy ihany koa ireo manaranaka amin'ny ankapobeny ilaina ny fiaraha-mientan'ny ray aman-dreny ny mpampianatra ny tompon'andraikitra ary ny fiarahamonina mba hahafahan'ny ankizy manana olana amin'ny fandrenesana miaina sy mianatra ao anatin'ny tontolo iray tsy misy fanavakavahana sy hahafahany mampivelatra tanteraka ny talentany. Fa vaovao avy any amin'ny faritany Toliara kosa indray lehilahy miisa 3 no voasambotry manam-pahefana tao Toliara taorian'ny nahatrarana azy ireo nitazona sokatra miisa 720 amzato araka ny vaovao azo avy amina olona tsara sitrapo. Araka ny fanazavana azo dia nahazo loharano-baovao ny tompon'andraikitra ka nanao fisavana tampoka teny amin'ny toerana nisy ireo vororoy. Nandritra izany no nahitana ireo sokatra marobe izay heverina fanokasaina atao trafika. Fantatra fa efa tambajotra mpanao trafika sokatra mihitsy ireto olona voasambotra ireto ary voalaza fa mety misy ifandraisany amin'ny raharaha eloka bevava sy famotsimbola ihany koa. Fiaraha-miasa teo amin'ny direction régionale de l'environnement et du développement durable Atsimo Andrefana sy ny police pyrénéenne unité d'intervention rapide na ny UIR ao Toliara no nahafahana nanatanteraka ny fisamborana. Mitoy amin'izao fotoana izao ny fanadiadiana lalina mikasika ity raharaha ity ary antenaina ny isin'ny fanazavana mifanampy avy amin'ny tompon'andraikitra tsy ho ela raha ny fanazavana hatrany. Tontolon'ny fanatanjahantena tsy mpifahavalo fa mpiara-miasa ireo mpisehatra amin'ny fanatanjahantena. Zava-nisy navelan'ny fitondrana teo aloha izany kalaram-pahamehan'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny fanatsarana ny fifandraisana amin'ireo ratsana ara-panatanjahantena ireo hoy ny ministry ny fanatanjahantena sy ny tanora. Ankoatr'izay maika ny fanomezana sehatra ireo tanora ahafahana maneho hevitra hitondrana fanatsarana ao anatin'izao fanavozana izao raha ny fanazavana rindratsary ny tahiriny aina. Nisy fitakina nataon'ireo tanora malagasy teto ka nahatonga ny fijoroan'izao fitondrana izao. Maloana izany nataon'ny ministera laharam-pahamehana ny fanomezana sehatra ho an'ny tanora mba hiverena ny fampitokizana eo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny tanora malagasy. Isan'ny goavana amin'izany ny famelana azy ireo iteny anamafisana ny serasera ifanakalozan-kevitra raha ny fanazavana. Amin'ny alalana mécanisme de communication, amin'ny alalana fametrahana ny lamina sy programme mamaly ny fitakian'ny tanora lasa mazava ho azy voalohany ny resaka fanomezana sehatra ny tanora mba hiteny mba haneho hevitra zay ny voalohany. Faharoa maharaka an'izany nahita izay fa misy crise de confiance ngezabe eto Madagasikara. Io lay tsy fahampiny fitokisana io no vokatry ny ataoko hoe fitondrana teo aloha sy ny promesse ny sisa dia misy takaitra io amin'ny tanora malagasy. Napetrakinay manokana tamin'ny nanomboka tantanako an'ity ministère ity dia hoe aleo ho ampitomboina ny serasera mankany amin'ny tanora omena sehatra ny tanora mba hahafahana ataoko hoe mahazo koa ny avy any amin'izareo. Zany natonga anay nanao an'ireny ataoko hoe atelier madinidinika fihaona natany amin'ny université natany a Toliara teto Antananarivo nitany Tamatoamasina ary mbola itoy amin'ny faritany hafa mba hahafahana manala an'ilay elanelana amin'ny tanora sy ny mpitondra. Isan'ny olana goavana no sedray ny sehatra ny fanatanjahantena teto Madagasikara ny tsy fankazahoan'ny ministera sy ny fédération, ny ligue ary ny section sy ny club. Indraindray aza toa mihevitra ompy fahavalo ireo rantsana ireo kanefa tokony hiara hiasa ho hiatrany ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Zao fotoana zao napetrakinay hoe tsy atompoko mila miara-miasa antsika ho avy ny atleta malagasy izantsika tsara reny kaikaika kiakiaka eno amenao anjery ny asa atleta taraika ny vizany indray alaina apetraka izitretrehitra fatantsika fa manana atleta tanora mahavita azy Madagasikara manerana ny fatra rehetrarehetra zay mahatonga anay hoe aloha hatsaraina izy io. Manaraka an'izany ny fanatsarana ny fitantanana ny fotodrafitrasa amin'ny lafin'ny fanatanjahantena. Isorako manokana eto moa zany ny ministère zay gouvernement ray manontolo zay nanaiky
mba hiverina tia ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ny fitantanana andreo fotodrafitrasa manerana Madagasikara satria betsaka ny goragora hitanay tao anatin'izao indrindrindra moa makasika ny Barea manokana zay mirepresente symbole national izy io kianja Mamasina moa sasa kianja Barea Mamasina moa izy io fotoana zao dia aty amin'ny ministera ny tanora sy fanatanjahantena ny fitantanana nataoka ny tutelle technique an'ilay orinasa zay mitantana ny kianja io anatin'izany dia manaprofo ny fijerena ny tombondahany ho an'ny atleta satria amin'izao fotoana zao marina fa misy ny zavatra andovam-bola izy ireny fa mena sehatra manokana koa ny fédération ny ligue sy ny sisa mba afaka hampiasa an'irety fotodrafitrasa reny ara-drariny. Raha mahakasika ny fahasimban'ireo fotodrafitrasa automasina taoriny fandalovan'ny rivo-doza farany teo dia nilaza ny ministra fa hiezaka ny ministera sy ny fitondram-panjakana anatsara sy anarina aingana ireo fahasimbana arak'izay tratra. Fa mitohy armia mafy ny ady eo amin'ny Iran sy Israel miaraka amin'ny fidirany États-Unis voakasika ny fifandonana ireo firenena manodidina toa ny Liban, Emirat Arabo ary i Qatar. Miakatra isanandro ireo namoiny ainy sy ny maratra vokatry ity rotaka an'ny Moyen-Orient ity mihitsika ireo sidina iraisam-pirenena ary mitombo ny aya eo amin'ny fiarovana sy ny toe-karena maneran-tany. Nanomboka ny ady lehibe tao Moyen-Orient rehefa nanafika toerana stratéjika tao Iran tafika Amerikanina sy Israelianina. Anisan'ireo lasibatra ireo toerana ifandraisana amin'ny fitondrana iranianina ka nahafaty mpitarika ambony tany an-toerana raha tsy ilaza fa tsy ny guide suprême iranianina. Valifaty avy hatrany tamin'ny alalan'ny fanafihana balafy manga sy drone no nasetry ny Iran. Araky ny tatitra vonjy maika, manodidina ny 500 no namoiny tao Iran, ahitana sivily sy miaramila ary anarivony ireo voatery nandositra ny toeram-ponena no nitahotra sy ny fahampitehana. Tao Liban, nandefa balafy manga sy drone nakany Israel ny Hezbollah ka niafara tamin'ny fanafihana vaovao tao Beirut sy tany atsimon'ny Liban izany. Maro ireo olona namoiny sy naratra ary sivily maro no voatery nafindra toerana. Nisy ihany koa ireo maty sy naratra ho an'ny tafika Israelianina sy Amerikanina saingy somary ambany kokoa ny tarehimarika. Ny elo tany amin'ny faritra manodidina ny fanafihan'ny Iran ka anisan'izany ny Emirat Arabo mitambatra sy Qatar. Tao Dubai sy Abu Dhabi dia nisy fahafatesana sy faharatrana ary faharavana fotodrafitrasa ka voakasika ny tanàna lehibe toa ny Burj Al Arab sy Dubai Marina. Vokatry izany, anarivony ireo sidina nabakabaka nofoanana na naembotra indrindra tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ao Dubai sy any Doha. Voakasika ihany koa ny abakabaka ny Koweït sy Bahrain. Misy fetraka angoavana amin'ny fiainan'ny mpiasa vahiny ary ny toe-karenany an-toerana izany. Manoloana izany toedrara izany, miantso ireo rehetra teratany Amerikanina hiala avy hatrany ny Moyen-Orient ny gouvernemanta Amerikanina. Voakasika izany ireo monina ao Bahrain, Égypte, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Syrie, Emirat Arabo Unis ary Yemen. Etsy ankilany, nanameloka ny fanafihan'ny États-Unis sy Israel ny Iran ny Prime Ministre Espagnol nilaza fa mety hampitombo ny disadisa sy hampirehitra ny ady isa-paritra izany. Ao Eropa, nanambara ny filoha Frantsay Emmanuel Macron fa hampitombo ny fitaovam-piadiana nukleary ny fireneny ao anatin'ny paikady dissuasion avancée miaraka amin'ny Royaume-Uni, Allemagne, Pologne, Danemark, Grèce, Suède ary Pays-Bas mba hanamafisana ny fiarovana sy ny fahavononana hiatrika ny fandrahonana mety iseho. Mitohy araka izany ny fifanenjanana ary mbola mampanany mety hitarany ady manerana ny faritra sy ny vokany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Raha ny vaovao hatrany moa dia nanambara ihany koa ny gouvernemanta Espagnol fa tsy hanome fanohanana ara-miaramila amin'izany fanafihana izany ary tsy hamela ny fampiasana ireo fotodrafitrasa miaramila ao amin'ny Tobirota sy Moron ho an'ny asa miaramila mikendry any Iran. Vokatry izany ny fanapahan-kevitra izany dia voalaza fa niala tao amin'ireo fotodrafitrasa Espagnol ireo ny fiaramanidina Amerikanina maromaro. Mampiseho arak'izany fa mizara roa ny fijerin'ireo firenena Europeanina manoloana ity krizy ity ary mitohy ny fampidiniana ara-diplomatika mba isoroana ny fianaky ny fifandonana any Moyen-Orient sy ny mety ho fiatraikany eo amin'ny sehatra sy ny firenena maneran-tany. Zao kosa indray ary dia hoaratsika ireo tranga afakely maneran-tany.
teraka ny 1 janoary 437 da charte manji ary nody martin deli ny volana aogositra 7 piasa indiana malaza manji no izy navita nandavaka tendrombohitra Samire nandritra ny taona maro tamin'ny alalan'ny fitaovana tsotra mba hampihana ny alaviran'ny tanàna makany amin'ny hôpitaly. Nahazo fanehoan-kevitra betsaka teo anivon'ny fampahalalam-baovao indiana ny zava-bitany ary nahazo fisaorana sy fanomezam-boninahitra tamin'ny fomba ofisialy ny tena andrefa nody mandry. Tamin'ny fiandohan'ny taona 7 dia nipetraka tao Gelor tanàna kely eo amin'ny faritanin'ny Biary Monji izay nivelona tamin'ny asa fambolena. Rehefa narary ny vadiny dia niezaka nitondra azy tany amin'ny hôpitaly akaiky indrindra tao Wazirganj izy saingy noho ny fisiany tendrombohitra teo anelanelan'ny Gelor sy Wazirganj dia lavitra be ny lalana tokony nalehiny ka nody mandry Faguni Devi vadiny talohan'ny nahatongavany tany amin'ny hôpitaly. Mba tsy hiverenany loza tahaka izany dia nanapa-kevitra da charte Monji ny andavaka lalan-kely lava 10 metatra ny sakany ary 10 metatra ny halavany. Nolavahany Samire tamin'ny alalan'ny martosy famaky ny tendrombohitra ary teo amin'ny 20 taona mahery teo nanaovan'ny Monji ny asa. Vita tamin'ny taona 7 ny asa ka niena ho 12 kilometatra ny alaviran'ny Gelor makany Wazirganj raha oharina tamin'ny teo aloha. Tendrombohitra fisaka ao Amerika Atsimo ny Monte Roraima mizara eo amin'ny Brésil, Guyana ary Venezuela. Ny tampony fisaka sy ny rindrina avo manodidina azy no mahatonga azy ho toerana miavaka ara-jeografia. Samihafa tanteraka amin'ny ala sy ny sa manodidina azy ity tendrombohitra ity. Ahitana zava-maniry sy biby tsy fahita firenenkafa toy ny zava-maniry mpihinana bibikely ka mahatonga ny tendrombohitra Roraima ho voarin'ny tompony. Nisy fikarohana voalohany natao tamin'ny taona 470 ary nanome aingam-panao an'i Arthur Conan Doyle tamin'ny tantara Le Monde Perdu. Ankehitriny malaza amin'ny fizahan-tany ary lasa toeram-pitsangatsanganana i Roraima noho ny tontolo manokana sy ny fidirana amin'ny tampony azo tanterahana avy any amin'ny lafiny atsimo. Tapitra ny fampahalalam-baovaontsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany ny hatramin'ny farany ankasitrana hatrany ny namana mpanao gazety sy ny teknisianina nahafahana nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao ny tenako mametraka ny soavatsara ho amin'ny rampitso indray filoma tompoko.